Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na Delivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandeha teny izy mba asitra. Nanisik ampunya panai aminiran dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra tompoko izay tafaradarana amin'andray eo anatin'ity fandarana eto amin'ity fahitalavitra ity na amin'izao onjam-peo izao na amin'ny tio ny réseaux sociaux na amin'ny kapila mangirana ihany koa no mety ahitanao azy dia ety am-piandohany zay dia mirary soso mitsotrananao sady mba ahazo ny tombotsoanao rehetrarehetra amin'ny filazantsara zay efa nataon'i Jesosy Kristy tompo 4 arivo taona lasa izay raha toka ainao ny mandray ny teny dia misy fahabelomana miditra, misy fanafahana tonga, misy fiainana, misy fanasitranana ary misy fiadanana zay tsy voavidy vola nefa omen'Andriamanitra maimaimpona amin'ny alalan'ny itony fandarana itony. Koa izany no anetanako anao sy anasako anao ao anatin'ny minitra maromaro kely fotsiny mba irahantsika eto ndrao dia mba mety hanova zavatra eo amin'ny lafi-piainanao ray manontolo sy tondranao any amin'ny fiainana mandrakizay ny fandrenesanao ny fampianarana eto na dia fotoana fohy monja azy. Ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra araiky tsara indrindra zay ny an-danitro misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manana an'ity fotoana ity tompo izay ahafahana miaino ny teninao, ahafahana mandray ny afatrao, ahafahana mizara ihany koa ny sitraponao, mangataka ao Andriamanitra ny alalan'ny fanainao masina, ilay fanampananatra, ilay fanampitaridalana, ilay fanampampianatra ambony indrindra no asaiko mihitsy hiaraka aminay eto androany hampiteny ny vavako ary hanokatra ny fony reto olona reto anasitrana ihany koa no izay marary izay mety hoe ao anatin'ny fanandevozan'ny fahazaran-dratsy toy ny fifoana sidiary na rongony na galeoka na tokabaza na inona zavatra mahazo azy na fahotana filan'ny ratsy tamin'ny toy ny fijangajangana ianao any hanafaka izy ireny amin'ny alalan'izao teny izao tompo ary le fasotra amin'ny teninao izany mba ho fanafahana ho an'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ianary tompoko dia lasa avy hatranintsika nefa mialohany ny amakitsika ny soratra masina dia mampita sady ny fanetanana izay atao amintsika zany fa manompoka ny asabotsy fa 5 ny volana Desambra ho avy zao zany hoe sabotsy ho avy zao zany mandra-pahatonga ny any amin'ny asabotsy fa 9 volana Desambra dia manatanteraka antsika ilay hoe vavaka Delivrance ho an'ny fo, vavaka fanafahana ho an'ny fo izay ho totosaina manerana ny trano fivavahana vaon'ny Oloko eto Tovonarivo fa ny goavana ngezabe izay anasana ianao dia eto amin'ny temple de la foi eto bypass misy an'izany temple de la foi zany moa zany raha ity bypass ity ianao raha mbola tsy teny amin'ny bypass dia mandeha amin'ireny bus makany bypass ireny dia miala eo amin'ilay hoe arena bus voasary na mahita n'ilay toerana ihany koa hoe Mevatana dia eo katriny Mevatana io misy lalatany mitsofoka marina fa tsy mbola goudron aloha ny lalana fa dia mbola lalatany dia afaka manaraka ny lalatany iny dia tonga any amin'ny temple de la foi. Raha aty amin'ny faritra Ambomanga kely ianao ka mandalo ny bypass sarotsarotra aminao le izy dia ataonao zay atongavana ny rond point Ambomanambola zany hoe makany
makany amboanambola makatia mandroseza sy de miroso ihany ianao tokony 200 metatra na 500 metatra amin'ny akavindalana de misy mpanompo lasy mpanompo avin'Andriamanitra tena faly ane zany mandray ianao amin'io fotoana io izany. Ary indrindra ihany koa moa zany anisangeza be dia eto amin'ny foibe lay 3 frères andrefa nambojanahary de anasanatsika rehetrarehetra izany fotoana izany. Misy toerana lehibe malalaka be anaky 5 raha sitrapony tompo de hitombo anaky enina izy io satria misy toerana anankiray lehibe voazo ihany koa ao de hitombo anaky enina indray zany io salina io dia anasana sy anentanana antsika rehetra samy ho tonga daholo ao anatin'ireo fotoanareo marina zany fa de manomboka amin'ny 7 maraina avokoa izany fotoam-bavaka na etsy amin'ny bypass na eto amin'ny lay 3 frères andrefa nambojanahary na ety amin'ny foibe Ankarobato Jerusalem Ankarobato de anasanatsika rehetrarehetra avokoa izany rehetra izany. Ny fifadikanana ihany koa moa zany ho an'ireo zay rotsaka ao anatin'ny batisan'ny fibebahana sy ny finoanan'i Jesosy na ny batisan'ny rano de ny alatsinainy fahavalo ny volana Desambra mitohy talata ary ny alarobia fa 7 ny volana Desambra arahana fiofanana fianarana tenin'Andriamanitra izy io satria manatanteraka batisa itsika amin'ny 17 ny volana Desambra ho avy izao izany. Zay no karazana ohatry ny fampatsiahivana kely ho atsika satria matombo zany mitoro ny tenin'Andriamanitra eto zay dia misy ihany koa ny vokatra ojinjaina zay tsy maintsy ampidirina sesika ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra de zany ny antony zany filazana rehetra izany. Mateo 5 ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Averiko indray mandeha sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Iresaka makasika an'izay le hoe delivrance ho an'ny fo zay tsika manomboka eto ary raha miresaka momba ny fotsika de tafiditra tao anatin'ny toroteny voalohany nataon'i Jesosy fony izy mitoroteny izany andalatsoratra masina manana ny lanjany zany. Eo andalatsoratra masina io dia amidy eny an-tsena amin'ireny le fanaka maro samihafa reny apetapetaka eny amin'ny rindriny reny atao eny amin'ny fiarakodia maro isan-karazany any anaty cahier misy an'izy io ny karazana boky maro isan-karazany reny dia misy an'io teny soratra masina anankiray io daholo manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Riavana malalo amin'ny tompo ny fahombiazan'ny olona iray na ny tsy fahombiazan'ny olona anankiray dia anisan'ny tompona andraikitra lehibe ao anatin'izany ny ao anatin'ny fon'ny olona, ao anatin'ny fon'ny olona. Rehefa ny olona anankiray ny marary fo, misy zavatra nandratra ny fony, misy zavatra manahirana ny fony ary tsy hainy mihitsy ny manasitrana azy de tsy ny fony ihany ny maratra fa ny olona marary fo de tonga de automatika be mihitsy marary rein, marary koa ny vo. Reo andalatsoratra masina korora mantsy ao anatin'ny baiboly reo tsy misaraka mihitsy hoe mpandinika ny vo sy mpamantatra ny fo. Na Jesosy na Andriamanitra ray de mpamantatra ny vo sy mpandinika ny fo, zany hoe miara-dalana foany reo. Ka rehefa marary ny fo de misy fahasimbana ny vo, zany hoe ny olona marary fo zany de marary any amin'ny rein. Zao anefa ny olona marary rein koa de tsy ny rein ihany ny marary, tsy ny vo ihany ny marary, satria io no maniva na ny loto rehetrarehetra eo amin'ny tenan'ny olombelona. Ka rehefa tsy miasa ara-dalàna ny rein de misy fiantraikany amin'ireo karazana cellule na organe na ireo karazana ataoko hoe tova miasa ao amin'ny vatantenan'ny olombelona. Zany hoe rehefa misy tsy mety eo anatin'ny fon'ny olona de misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ray manontolo, ny vatana mazava ho azy, ary misy fiantraikany eo amin'ny lafim-piainany satria
ny olona marary fotsy dia mahay mifaly loatra, ny olona marary fotsy dia afaka tena mitady vola loatra, ny olona marary fotsy dia afaka miazakazaka firy loatra tsony eo amin'ny fiainana. Ary zany ry havana no mahazava-doza ny areti-po. Andao mba ho jerentsika aloha androany ny hoe inona ny mahatonga ny eo areti-po io, inona ny antony mahatonga ny eo areti-po io. Ny zavatra voalohany izay tsy azo adonontsika dia ny areti-po dia tsy mandeha rery izy io, fa matetika ny olona marary fo dia araka ny tegniko teo hoe marary koa any amin'ny tova rehetrarehetra any anatiny any, fa hoe misy an'le hoe tension miakatra ambony be zany ny tension, ohatra hoe 18, 19, 20 na ambany be, na ihany koa marary antolava, marary atokalava, na misy an'le hoe palpitation reny, na ren'le hoe gros cœur reny. Dia matetika ihany koa ny olona marary fo misy diabeta. Inona ny mahatonga an'izy io? Misy vanim-potoana izy io aretina manaranaka. Anjaranao zao no manao fanadihadiana hoe raha nisy fianakaviana sanatry izany efa tsy hoe sanatriavana moa fa mety samy nanana fianakaviana nodimandra daholo tsika. Dia mba fataro aneo hoe inona ny nahatonga an'izy io maty. Ny olombelona tsy maintsy maty fa hoe raha misy zavatra hitovitovizana hoe tapaka lalan-draha daholo izy mianakavy, tratry ny AVC na tratrana gros cœur, tsy moa inona ny andikana zany gros cœur zany amin'ny teny malagasy, atao hoe fo be na be fo ohatrany tsy mety, fa dia hoe gros cœur fotsiny. Dia raha tratran'izany zany ianao hoe zany nafatin'ny fianakavianao na ny ray aman-dreny benao teo aloha, tapaka lalan-draha na fanina tonga dia fanina tampoka dia nenjera dia nekarapoka dia maty, na nitsahatra tampoka ny fony tonga dia hoe nitsahatra ny fony. Dia reny zavatra reny manaranaka ozy reny zany dia mbola miverina amin'ny lesona teo aloha hoe ozona foana reny zavatra reny. Ka ny ozona dia tsisy fanafodina ozona amidy mihitsy eny amin'ny pharmacie, tsisy dokotera mpitsabo ozona eto ambonin'ny tany, tsy nianatra n'izany ireo olona manampaizana maro samihafa mikirakira laboratoire maro samihafa any Chine any Amerika amin'izao fotoana izao hoe inona ny fanafodiny io zana tsisy an'izany, fa zavatra ray loha ihany ny fanafodiny io dia ozy ny soratra masina manao hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Kristina navitra anay tamin'ny ozy ny lalàna, Jesosy Kristy tompo rery ihany no afaka manasitrana manafaka n'ilay olona, mampody ny ray ilay ataoko hoe fiainan'le olona am'loany ka manafaka an'ireo le fianakaviana rehetrarehetra tratra ny ozony areti-po io na ireo ozona ataoko hoe mikasika ny fo io. Io anefa ny havana dia izao, raha ohatra tratra ianao anatin'le fianakaviana dia azonao atao no afaka, fa tsy ny olona rehetra koa nefa no afaka. Raha hoe ianao rery no mivavaka, zany eny mahatsara an'le andalatsoratra masina manao hoe raha izao sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehova izay, zany hoe ny ankohonana mihitsy no entina manompo an'Andriamanitra. Ilay ankohonana ray manontolo mihitsy no tenenina miaraka nompo an'Andriamanitra, satria le taranaka ray manontolo dia tratra daholo. Raha toka sanatry an'izany, tratra ny ray aman-dreny, tratra ny razambeny, tratra ny dada sy ny mamany, ka sanatry an'izany hoe fahafatesana tsy ara-dalàna, fatapahana lalan-draha na AVC na nekarapoka tampoka na hoe ngeza be ny fony dia maty tampoka na nitsara tampoka ny fony dia reny ny antony ty le hoe delivrance ho an'ny fo ty, reny antony reny le delivrance ho an'ny fo zay ataontsika manomboka ny asabotso avy zao. Ka ny antony fihevian'izy io zany arak'izany fampianarana hoentiko aminao zany dia resaka ozona izy io, resaka ozona izy io. Misy amintsika ne manamboly ianao, manam-pahefana, manana ny maizanao ianao ary raha ny fiarako dio entinao sy ny trano nenanao miampin'ny sakafo ataonao anaty fiara sy ao anatin'ny valizinao dia tsisy olombelona eritreritra mihitsy manao hoe mijaly ianao io, fa misy mpanan-karena mijery an'ity fandarante, misy olona manana ny maizanao ianao mijery an'ity fandarante, fa any anatin'ny poketranao sy anatin'ny paosinao any feny fanafody. Raha vao tsy mihinana ny fanafody io ianao dia tsy mitepy normal ny fonao, atahorana ny ainao raha riva mitelo.
na raha-pitso maraina noho zany ianao tsy maintsy mihinana fanafody foana de eritreritare hoe olombelona ianao de mihinana fanafody foana ianao mandra-pahafaty ary ny dokotera koa de niteny manao hoe mihinana fanafody mandra-pahafaty de tsapanao raha sanatry n'izany misy faladonona la izy de iny fa manomboka mangovongovotra ny tanana mangovongovotra amin'ny tanana ny volomaso rehetra rehetra iny mangovongovotra daholo satria adily le mihinana an'le pilina kely za tena tia mpianatra anao androany hoe azon'Andriamanitra tao ny manasitrana an'iren'olona reny azon'Andriamanitra tao ny manafaka an'iren'olona ireny mbola vitan'i Jesosy manao fagagana ka mamerina amin'ny laoniny regny fanasitranany ny olona mihinana pilina mandra-pahafaty io sy ireo fianakaviana zay tratran'izany resaka ozy ny tension na resaka ozy ny aretim-po reo misy ny vahaolana amin'io ry havana ary efa tena vonona hivavaka le izy indray moa rehefa tsy tena vonona hivavaka aloha feona mihina fanafody raha teo ela velona fa raha hoe teo afaka amin'izy a de manatona an'Andriamanitra de ao anatin'izy misy fibebahana tao misy fanolorantena tao misy fampianarana mandroka devoly misy fanapahana ozona ampianarina ao anatin'izany miainga vao anatin'ny tenin'Andriamanitra daholo a tenin'Andriamanitra no mampianaratsika ao anatin'izy de anjarantsika fotsiny hoe manatanteraka an'izay zavatra izay zay ny amin'iny fa zavatra anankiray faharoa ry havana zay mahatonga an'io resaka aretim-po io a de ozy ny soratra masina eto manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra ny mifanohitra amin'izany zany dia ireo olona maloto fo de tsy sambatra ary sady tsy mahita an'Andriamanitra izy no tsy sambatra de fa maninona le olona no ataoko hoe tsy manana zay fahasambarana zay amaky adalatsoratra masina anankiray iny atsika tatony ny etim-boany eo aretim-po io voalohany mantsy Genesis toko faefatra Genesis toko faefatra ny andininy fahadimy fa kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrahany de tezitra indrindra kaina sady nanjombona ny tarehany dika le hoe tezitra indrindra de ary amin'ny fony voadona teo zany nisy aretim-po voalohany indrindra ary Jehovah tamin-kaina nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehanao raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va fa raha tsy tsara kosa ny toetranao de mamitsika eo ambaravarana ny ota ary ianao no kendren'ny fanireny kanefa ianao no tokony hanapaka azy zay le andalatsoratra masina zareo tsara ry havana teto amin'ity Genesis toko faefatra ity no ny dirany atao hoe fialonana voalohany fialonana de miainga avy eo anatin'ny fo teto amin'ity Genesis toko faefatra ity ny etombohany zany atao hoe sabotage sabotena fotsiny zao ny namana ary teto moa de piraita-po hikaina no sabotehany Abela ary tsy namelany raha tsy matiny hikaina no tezitra voalohany ny olombelona tezitra voalohany teto ambony tany raha baiboly de hikaina avetra ny fatezerana avy ao anatin'ny fo hikaina no olona nankahala voalohany teto amboniny tany izany nankalainy voalohany Abela hikaina ny olona be felonana voalohany indrindra teto amboniny tany tratrana ratra-po voalohany be fahavinirana voalohany tao amin'n'ikaina daholo zany no problema n'ity fahatezerana ty ary ny olona tena narary fo voalohany de hikaina Abela tsy nahalanan'izany ratra-po zany tsy nahalanan'izany aretim-po zany fa hikaina no tratrany io ary misy olona be dehibe tratran'io zavatra mitovy amin'n'ikaina io de ambaran'ny soratra masina hoe fa nanino ny hikaina ny nanao an'io de mamaly ny baiboly manao hoe raha tsara toetra ianao tsy ho miramirana fa zany hoe no lay fara tsy toetra no nahatokany io zavatra io le fara tsy toetra zany hoe mialina meboebo mpisopatra mpiatsara velatsia tsy mahay mamela heloko a tia tena tsy mijery ny hafa be fahatezerana fa tafitohinana zany rehetrarehetra zany tao am-pony kaina avokoa ary
vokatra zay le toetra nikainy zay de mbola nambara soratra masina eo andiny faraika ambin'ny folo manao hoe ankehitriny de voaoziny ianao any hiala amin'ny tany onenana jereo tsara ry havana fa io zany anisan'ny teraka ratsapo niteraka areti-po de ny toetra ratsy inavy le toetra ratsy nresako teo felonana ratrapo tsy famela-keloka misaboteny namana tena tezitra foana mivindavinda foana milongolongy zany rehetra zany zany mahatonga ny areti-po ary zany eny lisy tsy voatery ozona foana ny areti-po misy vanim-potoana ianao anatin'ny tokantrano mety hoe miady lava ohatra lay mpivady de rehefa miady lava de tonga daholo itoetra nikaina rehetra io de rehefa tonga le toetra nikaina izy ny novoan'le izy nareo ihany novoan'le izy ianao le manana le toetra ihany mora tezitra mora soritra tafitoana lava be felonana mitabataba wow tsisy fitsarany ao anatin'ny tokantrano mitabataba foana de inona miteraka ratrapo iny miteraka aretina andoiny de ny farany miakatrakatra ny tosodra de mitikidana ny tosodra de farany tapahany devoly am'izay ny lalandra zany no ilaina fitandremana zany ka nahatonga jesosy nampianatra ny laza manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra ny fo maloto ry havana ny toe-potaka nyty keny ty ry havana de mampijaly io mampahory io tsy anananao fiadanana io zany eny mahatonga ny olona sasany tsy mahita tory vao midaboka ny maso de ohatra ny ondana atoriny tsara tarebe nefa ohatra ny miondam-bato zany de mikipo ny maso ny mahita ny sarin'olona maty no hitany eo sarina biby no hitany eo sarina orera ny hitany eo mitady toromaso de mahita kely de rehefa mahita kely nefa mampitahotra be ny nofo ny hitany eo avy eo ndray taitra ndray avy eo mitady toromaso tsy mahita tsony ary misy olona fa diranovana mihitsy mitady any toromaso fa tsy mahita ny toromaso any io masonao ihany io io tsy de hoe mandositra loatra fa ny problème anio ao anatin'ny fo ny olona tsy mahita toro matetika de marary fo ka rehefa marary fo anao de misy fiatraikany amin'ny sainao de misy fiatraikany amin'ny masonao de tsy mahita toro mazava ho azy zany mahatonga an Jesosy nampianatra foana ozy aty eo sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra raha mijerytsika mamerindesona kely ny am'ireo le mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly voaresaka eto foana moa zany tantara zany ary tsy mety lefy mihitsy ary tantara tsy mety mitaraina mihitsy keo fa raha ity tantarany Davida sy Saoly ity no mitaraina de efa tsy hita tsony zay anaovana azy fa de tena voaresaka foana nefany de misy lesona mahafinaritra foana mamerindesona kely tsika tadido tsara tamin'ny fotoana nanentsika ny Davida i Saoly de mieritreritra foana izy ny amono any Davida ary de mijaly mihitsy Saoly nolay toe-po ratsy nolay fony tsy haiko hoe areti-po momba ninona re anazy an'ity Saoly ty raha mino fa tsy tension fotsiny ny an'io fa tena areti-po hafa mihitsy ny any Saoly ngamba sady mifangaro tao ny diabeta mifangaro tao ny aretina tamin'ny tsinay mety tratra ny hepatite C koa ngamba i Saoly de kizitombelona de i Davida mipetraka tsara tsy maninona ry no ny enjeny ty Saoly ty ary zao ny tao anatin'ny sainy manao hoe tsy amelako raha tsy matiko zay ny toetsainy Saoly zay avezany ny vin'io toetsaina ratsy io avy tao anatin'ny fony fa ny mifanohitra an'izay kosa nefa ny dia i Davida tsy nentindray namonona ny Saoly satria matetika i Saoly nitady amono azy de nefa Davida tratra natolotr'Andriamanitra ho anazy mihitsy hoe io ambany masonao io fa i Davida tsy nentina amono azy satria maninona satria madio ny fony zaho sanatria amiko mihitsy ny anendriny voritry Jehova any Jehova ny fahamalina an'Andriamanitra ny fahamalina izy Andriamanitra ihany ny mamaly de Davida tsy namaly faty no tehiriziny no madio foana ny fony no tehiriziny tsy misy pentipentina foana ny fony satria tam'zany vanim-potoana zany no efa fantany
lay andalatsoratra masina io manao hoe fa sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. fa fantatra Davida tamin'izany fotoana izany io tenin'Andriamanitra io. Ka za tena teany entana anao ho anao ilay misy indraindray mahita olona ambininy ianao dia be fialonana, mahita olona tahin'Andriamanitra ianao dia iny ianao fa manana maso hafahafa, manana toe-po hafa, mahita ny hafa nazo zazalahy na zazavavy dia ianao tsy nahazo fa mety vavy daholo ny zanakao na lahy daholo dia iny dia be fialonana. Mety nisy olona eo akaikinao nahazo 307 kely na 306 kely dia iny dia be fialonana sady mifosafosa tsy mijanona. Dia ny olona manao an'izany tsy mba tahin'Andriamanitra mihitsy, sady tsy tahin'Andriamanitra no tsy ahita n'Andriamanitra satria maloto ny fony. Mahita ny olona mba mamoaka fitafiana mba tsaratsara kely dia atao resa be. Ary mahenjana be n'izy ty aza ty amin'ny resaka fitoriana filazantsara. Raha mba mahita ny hafa mba matsangana kely ohatra hoe matsangana trano na mba mandrosondroso kely ny asa fanompoana ataony sasany dia misy tena misy zany. Misy pastera, misy mpiandraiky tompona andraikity ny fiangonana tsy faly amin'ny androson'ny rahalahy na ny fiangonana rahavavy. Tena zany ny zavatra misy. Kanefa dia za miteny aminao fa raha maloto ny fonao dia tsy ahita an'Andriamanitra ianao. Ary ny problème ilay tsy mijanona fotsiny io eo amin'ny loto, tsy mijanona fotsiny eo amin'ny loto fa miteraka aretina tena ratsy anatsika any io zavatra iloto tehiriziny io. Iloto tehiriziny io. Hoy izy ny apôstôly Paoly any amin'ny Efesiana 2:7 hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aza manome fitoerana ho an'ny devoly, zany hoe tandremo ny manome fitoerana ho an'ny satana riavana. Zavatra anankiray fahatelo mety miteraka an'io areti-po io ho resako aminao ty zavatra ty dia lay tenin'ny soratra masina rasy jeretsika izy iny eo amin'inona misy an'izy iny taso liko angamba na mahavilana tsara ny liko atoko faraka amin'ny roapolo, liko atoko faraka amin'ny roapolo saiko tsy tadetiko ny toko sy andeny misy azy fa hoe horeraka ny fon'ny olona eo ampiadrasana na zavatra zany. Filazantsara liko atoko faraka amin'ny roapolo andininy fa enina amin'ny roapolo ka horeraka ozy ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany zay zavatra tonga ambonin'ny tany. Inona ny tiany soratra masina ho ampitaina ry havana? Ny ataoko hoe atmosfera iainantsika amin'izao fotoana izao dia mandreraka ny fo. Mandreraka ny fo satria raha ohatra fotsiny izao tsika tao anatin'in'le confinement nandritra ny fito volana latsaka kely teo iny dia misy orinasa maro potika, misy fiainan'olona maro tena tsy mandeha mihitsy, rava asa, rava fananana, mety sanatria mety nisy mihitsy aza rava tokantrano tao anatin'ny enim-bolana maherikely eny. Ary tsisy ilazan'ireny mihitsy tsy mora fa tena mafy reny, tena mafy reny, tsisy ilazan'ireny tsy mafy azavady, tena mafy reny zavatra reny satria ny toekarem-pirenena nisy fahasombana, ny toekarena ao anatin'ny tokantrano, zany hoe niarikarena isam-batan'olona sy isa tokantrano tena niena be ny fa efa mividin'ny olona be dia be mihitsy ny zavatra misy amintsika ny varitra fanana, ny varitra moto, le télé écran plat efa mba natao boatin-drakitra kely ny vidianana azy nandritra ny telo taona na nangonina tao anatin'le boatin-drakitra kely tsy maintsy namidy ny ray le écran plat tamin'iny confinement iny. Ny sasany varitra kiraro, zavatra misy zany ny sasany zay azo namidy na bisikleta na moto dia namidy avokoa. Akoatr'izay nefa le zavatra iainany eto ambonin'ny tany amin'izao mihitsy ohatra ny misy zatra manderaka ny fo zany. Misy rivotra, tsy hoe rivotra vaiza fa mitsoka eto amin'izao tontolo izao ary miteraka fahavesarana ny amponin'ny olona, miteraka alahelo ny amponin'ny olona ka mampiovan'ny olona ho lasa tsy manam-piadanana, lasa kizitina, lasa mora sosotra, mora tezitra, manao teny mahery, lasa maloto fo fotsiny izao. Le zavatra iainany eto ambonin'ny tany mihitsy zany. Eritrereto raha taloha anao napita 200 000 francs par jour
taoriana ny confinement iny anao tsisy dinina raisina tsony aratra am'izao tsy tafarina tsony ny orinasanao misy fiatsaka any anatin'ny fo zany zavatra zany misy problème any anatin'ny fo zany zavatra zany ary zany indrindra ny avana ny mahatonga ny soratra masina milaza ato amin'ny oabolana toko faefatra izy eny a dia ny andininy fatelo amby roapolo manao hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy eo aminy ivoan'ny aina iavin'ny aina tandremo misy zavatra mila tandremana mihitsy zany ao anaty ao misy zavatra mila ambenana manoloana zany rehetrarehetra zany hoe tandremo ihany tandremo ihany satria efa tsy mitandra antsika dia araka le teniko teo tsy voatery ozona foana no mahatonga an'le hoe marary fo fa zany zavatra tantaraka aminao zany dia mety hiteraka ratrapolalina mety hiteraka tsy fahasalamana anatin'ny foa mety hiteraka tsy fahasalamana anatin'ny vatana ray manontolo ary eo nefa ny tena mahagravy an'le izy dia izao ma ny olona miareraka ny fony miakivy feno tahotra feno alahelo fa le fotoana ivavahan'ny olona nefa ohatrany miatsisy zany ny fotoana misy a fa ohatrany hoe tsisy fotoana zany hoe nakaiza le fotoana dia lasa rehefa hoe andao ivavaka re tsisy fotoana manana fotoana ipetrapetrahana fa tsisy fotoana ivavahana le mivavaka ndraiky io nefany tsy mahavavaka tsony mihitsy reraka ny ara-panahin'ny olona tena reraka tena maty ny ara-panahin'ny olona ietsekilan'izany moa tatoato raha mandinika ianao dia be ny mpanakina fivavahana ary efa samy miseho maso sy miseho hita maso taloha miafiafy ny olona mpanakina fivavahana kristianina fa am'izao zany dia mibaribary am'izay ry zalahy hoe tena fivavahana diso ny kristianina tsisy zany jesosy zany so maro samihafa rehetrarehetra miteraka fisalasalana anatin'ny olona any ahoana mony tsy arary fo ny olona am'izany le jesosy zanamonjy anao lasa misy manakina taloha izy tsy miseho masandro fa zao izy tena miseho masandro ohatrany hoe mahazo vahany zany ka zany rehetrarehetra tantaraka aminao zany dia miteraka alahelo any anatin'ny fo nefa jesosy ny tena sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'andriamanitra zavatra anankiray faefatra mahatonga ny lotom-po io amelohan'ny amezako anao solution hoe inona ary ny vahaolana dia misy zavatra tena enjana be ty makarary fo makarary ny fon'ny olona amin'izao fotoana izao Kolosiana toko fatelo andiny fatelo amby folo dia io ny soratra masina hoe mifandeferaka amin'ny famela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany taka namelan'ny tompony heloka reo nao komba amelanareo heloka kosa hitanao raha re misy fifandomana na eo amin'ny sampiraitam-po na mpianakavy na mpiara-mivavaka na mpitory filazantsara na mpanao politika na olona tsotra na mpiara-miasa dia inona le zavatra mitranga otsika miteraka ratrapo sy fisetona sy alahelo dia tsy famelan-keloko lay fanetretena amelan'ny heloko ny hafa tsisy mihitsy ary ny olona moa mieritreritra ny tena no marina foana dia hoe za marina indray ve zany ray ve ny anatona tsy possible zany tsy possible mihitsy zany zany ray ve ny anatona an'iny dia nefany io zavatra io makarary fo io le fitehirizana tsy famelan-keloko efa nazavatra teto zany hoe hitanao ny devolona tsy famelan-keloko tsy mandeha rery zany fa ny tsy famelan-keloko tsy maintsy miaraka amina valifaty tsy maintsy miaraka amina fialonana tsy maintsy miaraka amin'ny avinavina tsy maintsy miaraka amin'ireo karazana toetra ratsy rehetrarehetra tsy raha vao misy zavatra anankiray tafiditra ao anatin'ny fo ohatra hoe fialonana be ny zordira miaraka amin'iny ary tsy afaka iny ratsy lay olona mihitsy ny manana fanetretena ka eto zao ny soratra masina mifandefera sy mifamelan-keloko ny dikan'izany tsy vavaka delivrance ny ilaina amin'izany hoe délivreo mba hisy famelan-keloko aty amiko aty fa ambarany soratra masina mifandefera tompoko ka mifamela-heloko dia zay famelan-keloko izay no ilaina mba hitondra fanafahana mba hitondra famonjena fa raha ohatra ka tsy haitsika ny manao an'izany dia lazako aminao fa taraiky eo taraiky amin'io areti-po io zany zany dia vaolana hoe raha tianao zany no afaka amin'ny areti-po dia diovy ny fonao ino ny fanadiovana ny fonao mamela ny heloko reo olona mananady tany aminao reo mpiraita-po aminao mizara tany reo re fianakavianao avy amin'ny misy dadabe anao sy ny bebe anao sy ny fianakavian'ireo olona miady tany aminao reo dia mifamela heloko
famela heliko aza mitahiry lolopo zany mety tsy rary ny zavatra nataon'olona taminao a fa raha te ho any an-danitra ianao ary raha te hahita an'andriamanitra satria zay madio am-po no mahita an'andriamanitra ary raha te ho sitrana ihany koa hiala amin'ny sepotsepotra io na io fisetona io na io alahelo lalina io dia za miteny aminao madiovany fo madiovany fo zany ry havana ny antony ty le hoe vavaka délivrance spéciale ho an'ny fo mandritra andray volana angarangidiny ty zay ho avy amin'io zany aloha tena za zany tena miteny hoe aza tapatapahana mandritra ny efatra sabotsy fa raha ohatra ianao zany nyray sabotsy fotsiny ianao tonga dia tsy dia tsara loatra ianao manatrika ny fotoana io fa ao anatin'ny efatra sabotsy dia misy fampianarana mitoy a ahafahanao mianatra ny tenin'andriamanitra hoe ay ve zany no antony ty le hoe fanafahany ty mila mianatra tsika satria raha vao tsy atsika le sitrapon'andriamanitra dia miverimberina foana io resaka areti-po io ka raha fitigniko koa izy teo dia misy karazany efatra le zavatra nyteneniko teo a fa nivotoatin'le izy dia areti-po reto ny zavatra ataonao a raha te ho afaka ianao voalohany tsy maintsy mainy tenin'andriamanitra aloha dia manana fanetretena iain'ny tenin'andriamanitra manana fanetretena iroso anatin'ilay vavaka délivrance tsy maintsy manatiny ianao anatin'ilay vavaka délivrance dia tsy mitahiry zavatra ratsy any anatin'ny fo any tsy maintsy ongotanao ny zavatra ratsy rehetra kozy ny soratra masina manao hoe esory ko zao rehetrarehetra zao fialonina fiafinafonana be deabe ny tenen'ny baiboly hoe esory ny avinavina ny valifaty esory daholo fatezerana fa tafitohinana manaly ianao zany dia mamboly ina le zavatra ambolena le ambolena ao anaty dia mamboly fitiavana le fitiavana dia jesosy kristy tompo miditra sy manjaka ao anatin'ny fonao manapaka ao anatin'ny fonao lay filazany tsara velona dia jesosy kristy miditra ao anatin'ny fonao araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe anaka atolory any fonao anaka atolory any fonao zany hoe ilain'andriamanitra ny fonao hitoerany ilain'andriamanitra ny fonao mba hanjakany dia meteza anana fanetretena ampandroso an'andriamanitra ao anatin'ny fotsika ekeo ny eloka vita rehetrarehetra ekeo ny zava-dratsy rehetra manaova délivrance dia manombo mampandroso an' jesosy ao anatin'ny fo mampandroso an' jesosy ao anatin'ny saina mampandroso an' jesosy ao anatin'ny tokantranonao dia mba manana heritreritra ny hoe iova hoe zany anga tena efa namotika anaty izavatra ty io foana ny makarariny foko io foana ny manimba io ny makizitom-belona eto io ny mahatonga ny tokantranoko mikorotana dia mba miova mba miova sa zay neny tenin'i jesosy raha tsy miova tahaka ny zaza ianareo dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra raha ny mokondohanao ihany nitondranao ny fiainanao raha iny fo be anao iny ihany nitondranao ny fiainanao dia tsy lasa lavitra amin'io ianao fa mba manana etaeta mba manana heritreritra hoe mba iova amin'izay fa efatra am'izay ohatra hoe gidragidra foana ao anatin'ny tokantrano telo amby roapolo taona nivadiny nareo mivady gidragidra maraina toandro arivo nareo koa nefa tsy mety misaraka fa dia miady tena miady dia teniny ratsy dia aveo nefa miray fandrina ihany eny ny mahavarina dia zao afaka azo atao tsara ny miova hoe matapa-kevitra ny iova kosa hoe vanim-potoana fiovana kosa zao dia andao mba iova aza miandry ny hafa novanao aza varina ritra ny fiainan'ny hafa fa afaka mavita tsara lavitra noho ny hafa ianao afaka manamboatra mamboly toetra tsara noho ny hafa ianao raha toka ianao ny vonina iova raha toka ianao vonina iova ianao dia anampy anao andriamanitra ny famonjena ny ry havana tsy lavitra ny famonjena tsy tedavina ny États-Unis ny famonjena tsy tedavina ny Israely ny famonjena tsy any Afrika Atsimo zany ny famonjena tsy any Nigeria ny famonjena tsy any Maputo fa ny famonjena eo aminao ny famonjena jesosy kristy tompo miditra ao anatin'ny fonao ny tenin'andriamanitra ekenao ary ianao manakiova ka mino lay sa-pamonjena sy ny famelan-keloka zay nataon'ny tompo taminao dia afaka niova ihany ko ianao ary zay le tenako zay hoe afaka mijinja ny tompontsoa rehetrarehetra ny filazantsara ianao rehefa aveo satria rehefa miova ianao dia ianao anie ny tahin'andriamanitra tsisy idirako amin'ny fiainanao mihitsy rehefa tahin'andriamanitra ianao fa ianao ihany ny sambatra raha milamina ny tokantranonao inona moa ny idira amin'ny Pasteur Tovonarivo Tremarivony amin'izany raha sitrana ny fonao raha midina 11 ny tensionnao ianao 18 io ina moa ny idirako amin'izany ianao ny mahazo ny tompontsoa raha miova ianao ka tsy mifoka tsy miloka tsy midioka tsy mijanga ianao ny mahazo tompontsoa amin'izany sy ny vady aman-janaka ao manake iova fa andriamanitra ty ianao ary andriamanitra tiana sitrana anao ka zay ny fantarantsika aloha androany
manana etaeta iova. Delivrance spécial ho an'ny fo mandritra ny volana Desambra ray manontolo. Vitan'Andriamanitra io ry havana. Efa hitanay zany olona tratran'ny AVC zany fa nisitran'Andriamanitra. Efa hitan'ny masonay zany olona tratrana gros cœur zany fa nisitran'Andriamanitra. Efa hitanay zany olona atao hoe fanina tampoka na badelina tampoka vokatry ny fiakaran'ny tension fa sitran'Andriamanitra. Efa hitatsika zany problème momba ny resaka rein sy nyreo rehetrarehetra zao vitan'Andriamanitra manasitrana an'io fa anjaranao no manapa-kevitra. Anjaranao manapa-kevitra. Tandray mantsika manana n'ilay ampy-pokeny manao hoe za ndray aloha tsy hivavaka any amin'ny secte zany a. Za aza etiketina zany misy de efa marary mafy eny ohatranao. Za aza etiketina any fa aloako maty eto. Misy manatetsana any amin'izany. Aloako maty eto tsy zentina any amin'ny secte. Nefa de Jesosy zao nitoriana. Inona zao za diso amin'izany toriko zany hoe inona no Jesosy nitoriko eto. De anjaranao no manapa-kevitra ao anatin'ilay izy a. Mba handraisanao ny fanafana sy ny fanasitrana an'Andriamanitra. Ny tompo hitantsika tompoko a vavaka isotra an'Andriamanitra satria raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba afaka andray aloha zany tory ny teninao nandritra n'izay minitra maromaro zay a ianao no hanasitrana an'ireo olona maratra anafaka an'ireo olona mpahoriana ho tahinao izay olona babo rehetrarehetra tena ho vonjena izy Jesosy a ho afanao izy tompo ho atsanganao indray fiainany a ary ho tahinao manokana indray izy Andriamanitra ry olona marary fo de ho tahinao misabotso avy zao tonga izy etsy amin'ny temple de la foi na eto amin'ny lettre frère de fanambojana ary tsy maintsy ho sitrana amin'ny oratrapo tsy maintsy ho sitrana amin'ny areti-po tsy maintsy ho afaka izy tompo ny ozona rehetrarehetra amin'ny areti-po io a satria fantatry fa Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena ianao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Eny tompoko zay ny fotoanantsika tamin'ity andro roanty a manome fotoananao ny tenako amin'ny manaraka andray a ny sabotso avy zao fa 5 volana Desambra eto amin'ny lettre frère Andray Fanambohijanahary na riana ambony na ato ambany riana na aty amin'ny trano vaovao na aty amin'ny trano chalet na aty amin'ny trano lava sy ny maro samihafa de azonao ipetrahana daholo na eny amin'ny couloir rehetrarehetra eny raha tonga tsy misy tsony eny an-trano de azo ipetrapetrahana daholo vavaka délivrance spéciale ho an'ny fona ataontsika amin'io ary indrindra eto amin'ny temple 2 la fois eto bypass eto Andray Fanambohijanahary azonao atao ihany mitondra fiara raha hitondra fiara akaty ianao fa ny malalaka kokoa zany ho an'ny manana automobile de eto amin'ny bypass a malalaka koa ny parking de anjaranao moa zay mapety anao fa dia mitovy daholo ihany ny zavatra atao anatin'io a na eto amin'ny Jerusalem Karobato de malalaka ihany koa ny parking ao anatin'io a de azonao atao ihany koa ny tonga ao anatin'izany fotoana lehibe sy goavana izany. Zay ny fotoanantsika va de samy tahin'Andriamanitra mahereza tompoko. Vahao ny oloko. Vahao ny oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko. Vahao ny oloko. Nandefandefeny izy mba asitrana.